feno 20 taona katiko zao no nirosony Madagasikara tamin'ny ady amin'ny kolikoly taoriana nanaovany ny sonia ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly tany Meksika tamin'ny taona 2003. Raha ampitahina amin'ireo vokatra azo nandritra io fepitaona io dia mbola lavitra ireo vina napetraka sika ankehitriny. Teo anilan'ny fahombiazana azo teo amin'ny ireo singa telo nandrafitra ny ady amin'ny kolikoly dia ny fanabeazana, ny fisorohana, ny fampiarana ny lalàna, dia tsapa ihany koa ny fetrany ezaka natao ka nahatonga ny BIANCO nanomboka tamin'ny taona 2014 nametraka ny fomba fiasa mampanao, hampitopoina ny ady amin'ny kolikoly sy hampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra manoloana ilay ady. Tetsy andanin'izany dia napetraka ny fiara-miasa amin'ireo rafitra mpanenjika fandikan-dalàna mahazatra toy ny zandaria sy ny polisy mba ahitana fahombiazana bebe koa. Nateo aza ireo fahombiazana dia tsapa ihany koa ny tsy fahatomombanana samihafa, indrindra ny tsy fahampiany hoenti-manana rabola raha ampitahina amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay tokony ho aotra faingo 3 isan-jato ny teti-bolam-panjakana. Na eo azy zany rehetra zany dia misy ny tsirom-panantenana mahavelom-bolo ny tsy fisalasalana amin'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra sy ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly. Ohatra mivaingana amin'izany ny fampiasana ny hitoroka izay fitaovana manamora ny fitoriana tsy mitonona anarana, manoloana ny vina ampisitraka ny malagasy ny anjara masoandrony. Dia tsy miasa irery ny BIANCO satria afaka miantehitra amin'ny tantsoroka atolotro ireo mpisehatra iraisam-pirenena. Velim-panantenana koa ny birao no ny antoka fanohanana omeny be sy ny maro azy eo amin'ny fanatanterahany ny asany, ary indrindra no ny fiarah-mientany tsara sitrapo hamerenana indray eo amin'ny fiarahamonina ny hasina maha olo-pirenena vanona.